Fitiavana malala izay miaintsy tapaka ity fandaharana teny soa mafaly hoahy sy ho anao ity. Faly miarabanao indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy ary fifaliana ho ahy no mijoro eto ampanetretena mba hitondra aminao indray ny tenin'Andriamanitra. Aniotsika ary dia hijery mitohy an'ilay fampianarana izay efa hitantsika sy narahantsika tamin'ilay fandaharana voalohany izay mitondra ny lohateny hoe ireo toe-po araka an'Andriamanitra. Efa hitantsika tamin'ny fandaharana voalohany hoe inava moa ireo toe-po araka an'Andriamanitra. Voalohany fotoritory sy mangorangoraka, faharoa fo itoeran'ny fanamasina. Koa anio indray ara dia hijery karazana toe-po anankiroa isika mba andraisantsika fampianarana sy fahalalana ao amin'ny soratra masina. Hivavaka avy hatrany isika amin'ny ora sy fotoana izao. Andriamanitra ray tompo tsara indrindra, dera sy mankalazanao, mankasitraka, mamevo nahatra anao. Da io indray ny teninao amin'ity androany ity, dia mesaha ao anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aroka ny fanahy masina, omba ny mpanomponao sy ampiteny azy, ary mivavaka ao mba hitahinao ny mpiaino rehetra. Iasan'ny devoly dia afatotra amin'ny rahan'i Jesosy. Koa io ny teninao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ary hitarika ny fanahy masina. Amen. Vakitsika ao amin'ny Salamo 3:30 andininy fa 3:10 hatramin'ny 5:10, ohabolana 7:10 andininy fa 3, ary Jeremia 7:10 andininy fa 10. Salamo fa 3:30 andininy fa 3:10 hatramin'ny 5:10. Eny an-danitra no hitsonjovan'i Jehova, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Ohabolana 7:10 dia ny andininy fa 3. Ny memy ho an'ny volafotsy ary ny fatana fandrendrehana ho an'ny volamena, fa Jehova ihany no mpamantatra ny fo. Ao amin'ny Jeremia 7:10 andininy fa 10. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Halleluja. Hijery aritsika ireo toe-po izay akasitrahan'Andriamanitra. Voalohany, araka ny efa nambarako tamin'ny fotoana iny, dia ny fotorotoro, faharoa ny fo itoeran'ny fanamasina, fa 3 sy fa 4 isika izao. Fo mankahala ny ratsy. Salamo 9:20 andininy fa 7:20. Raha mankasitraka ota atao-poko aho, dia tsy mba hiaino ny tompo. Izany teny izany dia milaza sy manambara ny amin'ny atao hoe zava-miafiny ny valim-bavaka. Marobe ny olona maniry mba hoenon'Andriamanitra vavaka, maniry mba andray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Misy mahazo, misy tsy mahazo. Jesosy Kristy dia niteny manao hoe, ry Natanael, manomboka androany izy, manomboka izao dia ho hitanao ny lanitra misokatra, ary ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina. Ho hitan'ny masinao izany. Eo ambonin'ny zanak'olona, ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina. Miakatra, mitondra ny vavaka izay atao, ary midina kosa mitondra ny valim-bavaka. Rehefa teo amin'ny toerana anankiray Jakoba, teo amin'ilay toerana atao hoe Betely, nifanena tamin'Andriamanitra izy, niona tamin'Andriamanitra izy, niseho tamin'ny Andriamanitra, dia nanonofo izy raha natory teo ambony vato nataony ondana, dia nahita tohatra lehibe izy izay mipaka amin'ny tany ka hatrany amin'ny lanitra, ary Jehova eo amin'izany tohatra izany, ary ny anjelin'Andriamanitra dia miakatra sy midina tandindony ny vavaka
izay ataon'ny olona miakatra ary tandindony valim-bavaka izay tonga aty amin'ny olona izany. Raha te ahazo valim-bavaka dia mila manana toe-po mankahala fahotana. Raha makasitraka ho tatao-poko aho dia tsy hiaino any tompo. Andriamanitra tsy miaino mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony no henoiny. Andriamanitra ny teny manao hoe Jehova ozy izy mpamatatra, Jehova mahay ny zavatra rehetra, ny tanany tsy fofa mahavonjy, ny sofiny tsy lalo-dalovana famare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka aminy aminareo ka dia tsy miaino anareo izy. Ny elokareo dia tsy andrenesana ny fitarainanareo any amin'ny avo. Andriamanitra dia mandinika eloka. Andriamanitra dia mijery ny fon'ny olona. Koa ny olona izay mivavaka aminy dia tokony ho hita fa manana toe-po mankahala fahotana. Hebreo 1:7 dinao ny fahamarinana fa alanao ny eloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanosidilo anao mihoatra noho ny namanao izy. Toetra n'Andriamanitra tia fahamarinana, toetra n'Andriamanitra ihany koa mankahala heloka. Andriamanitra dia tsy makasitraka izany heloka izany. Izany mahatonga an'Andriamanitra natonga fahatezerana teto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny Sodoma sy Gomora nitombo ny eloka dia noravan'Andriamanitra tamin'ny afo, tamin'ny andron'ny Noa ihany koa nitombo ny eloka. Nanenon'Andriamanitra tamin'ny namoronan'ny olombelona satria be loatra ny fahotan'ny olombelona, dia naringan'Andriamanitra tamin'ny safotrano. Ry havana malala izay meno amin'izao fotoana izao, raha te ahasitraka amin'Andriamanitra ianao, manana fo mankahalan'ny ratsy, manana fo tsy tia fahotana. Joda 9:7 mankahala na dia ny akanjo voapetipetin'ny nofo azy. Misy ny atao hoe akanjo voapetipetin'ny nofo, fitafim-panahy ny resahana amin'izany. Ny fitafim-panahintsika dia tokony ho fotsy mangatsangatsaka mandrakariva. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Iza ireo miakanjo fotsy ireo? Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ny akanjo nosasany sy nofitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry. Olona tsy makasitraka fahotana, olona misasa tamin'ny ran'ny Jesosy, ary olona manana fitafiana madio fotsy mangatsakatsaka. Tsy fitafiana ivelany resahana amin'izany, fa le fitafim-panahy ao anaty izay mila vozona isan'andro isan'andro, satria na dia mialevina azy le olona ivelany, le olona ao anaty kosa dia avozona isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fanasany ny fiterahany indray sy ny fanavozany fanamasina, ary ihany koa ny ran'ny Jesosy sy afaka mikoriana eo amin'ny fiainany. Salamo 7:9 ianareo izay tian'i Jehova mankahala ny ratsy, miaro ny fanahin'ny olona masina izy, ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Afatra ho an'ny olona izay milaza fa tian'Andriamanitra mankahala ny ratsy. Maro tokoa no milaza fa tian'Andriamanitra, maro tokoa no milaza fa mpivavaka, maro tokoa no milaza fa manompo an'Andriamanitra, fa saingy izao tsy misy fankahalana ny ratsy ao anatin'ny fony. Fivavahana tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ny fivavahana marina dia izao, mankahala ny faratsiana, mankahala ny fahotana, mankahala ny toe-panahy tsy araka n'Andriamanitra. Efa miseho izy ny fahasoavan'Andriamanitra izay manda ny toe-panahy tsy araka n'Andriamanitra rehetra. Miaro ny fanahin'ny olona Andriamanitra ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Ny fahotana dia miraikitra amin'ny fon'ny olona. Izany ny voalaza amin'ny Baiboly, miraikitra amin'ny fon'ny zaza ny fahadalana, fa nitsoraka azy famaizana manafaka azy. Ary misy karazan'olona tia fahotana, tiany manota, mahafinaritra azy manota. Izany mahatonga azy tsy mety afaka mitoka satria tiany le misotro toka, tsy mety afaka mijangatsangana satria tiany le mijangajanga. Mahafinaritra azy ny miaina amin'ny fahotana. Fifaliana mandalo anefa izany, fifaliana vetivety izany, tsy ahitana fiadanana izany, misintona ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Okena ho ankahalan'ny ratsy, fa izany no akasitrahan'Andriamanitra. Fa efatra, fo toe-po akasitrahan'Andriamanitra dia izao, fo madio sy masina. Salamo 1:10 andininy 7.
amorony fo madio aho Andriamanitra ary avao izy orona marina ny fanahy atao anatiko. Andriamanitra mahay mamorona fo madio. Haleloia. Ny devoly mamorona fo maloto fa Andriamanitra mamorona fo madio. Andriamanitra afaka mamorona fo madio ho an'ny olona izay mivavaka aminy, ho an'ny olona izay mitady azy, ho an'ny olona izay mangetaheta azy. Andriamanitra teny izao, tena madio izy. Ary izy dia nilasa manao hoe Salamo 8:20 ny madio no isehonao fa madio ary ny mpolakolaka kosa no isehonao fa lalintsaina. Amin'ny olona madio Andriamanitra dia miseho izy amin'ny fadiovana, ary amin'ny mpolakolaka kosa dia iseho izy fa lalintsaina. Eto ny dikan'ny hoe olona madio dia zao, olona tsotra, olona mandeha amin'ny famarinana, olona mandeha amin'ny fitarihan'ny fanamasina. Fa ny olona mpolakolaka kosa dia izao, olona mpanao kajikajy, olona mpanao kajikajy atratrarany ny tanjony, kajikajy tsy avy amin'Andriamanitra. Ary mpanao kajikajy reny dia ho ataon'Andriamanitra miitsoka avokoa ny zavatra izay ataony, satria Andriamanitra dia ampiseho fa lalintsain'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia niteny ao amin'ny Madio, ao amin'ny Marka 7:5-10 hatramin'ny 7:20 dia izao ny ambaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsy izay miditra amin'ny vavan'ny olona ozy izy no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano dia nanontany azy ny mpiainany tamin'izany fanoarana izany. Aroa izy taminy, ay anareo koa aza tsy mamafantatra, tsy fantatrareo fa izay rehetra io ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy. Satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana. Izany no lazainy mba adio ny hanina rehetra. Aroa izy, izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no maloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony. No ivoahan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana, ny alatra, ny finoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fitsetsetsoana, ny masoratsy, ny fitenenandratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Ota avokoa ireo rehetrarehetra ireo, fahotana avokoa ireo rehetrarehetra ireo. Tsy ny hanina miditra ao am-bava akory no mahatonga loto eo amin'ny fiainan'ny olona, ka hoe fadiko ty miditra ao am-bava ireny ary makany amin'ny fivoahana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka ny lalàna ny siansa. Fa ny mahaloto ny olona dia izao, ny fahotana izay nampidiry ny devoly, satria ny devoly dia mpanotatra amin'ny fiandohana. Ary izao ny atokavan'ny zanak'Andriamanitra andrava ny asan'ny devoly, ny fahotana mahaloto ny olona. Apokalipsy 2:20 izay manao ny tsy marina, oka mbola nanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto oka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa oka mbola nanao ny marina ihany izy, ary izay masina oka mbola hiamasina ihany izy. Engane, ianao izay efa masina dia hiamasina, ianao izay efa marina dia hiamarina, ianao izay efa madio dia hiadio mandrakariva. Engane, mba ho tanteraka aminao izany fikasan'Andriamanitra izany. Koa hivavaka sika riavana amin'izao fotoana izao, engane ianao mba omen'Andriamanitra fo mankahala ny ratsy. Fa izany ny tadiavin'Andriamanitra, izany ny tadiavin'i Jesosy amin'izao andro farany izao. Efa katoko ny fiaviany, mitady olona izy manana fo mankahala ny ratsy, mitady olona izy manana olona manana fo madio sy masina. Tsy olona be tsara velatsy ny tadiaviny, tsy farisiao ny tadiaviny, izay fasana amin'ny lalitra fotsy kanefa ao anatiny ambodi sy robaka ary taola ny maty. Fa mitady olona izy manana fo tsara, manana fo masina, manana fo madio, manana fo mankahala ny ratsy. Mivavaka ao mba ianao ane izany. Engane ka ianao izay mihaino sy mijery io izany, engane mba ho ataon'Andriamanitra aminao izany. Ainmeny ny zavatra rehetra, amin'ny olona dia tsy hay atao izany, fa amin'Andriamanitra hay atao ny zavatra rehetra. Ny akanjo dia sasana amin'ny rano sy ny savony, fa ny fitafy-panahy sy ny fo kosa dia sasana amin'ny rano Jesosy Kristy. Raha mandeha ao amin'ny mazava isika, tahaka azy ao amin'ny mazava, dia manana firaisana isika samysika, ary ny rano Jesosy Kristy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ivavaka sika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, misaotranao aho, mitera sy mankalaza ny anaranao, manome voninahitra anao. Da io izany teny izany, mba ho tonga nofo, ho tonga fiainana ao am-pony izay rehetra mandre. Ampio izahay anana fo mankahala ny ratsy, ampio izahay anana fo madio sy masina. Tsy hainay izany fa omeo anay Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masinao.
engane Jesosy Kristy eo mba ho tafiditra ao anatin'ny fon'ny olona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Eny ry havana malala, isaorako hatrany ianao manjoy sy manaraka ity fandarana teny somafaly ity, ary makasitraka anao ihany koa amin'ny fanetretenanao mba makatoa sy mandray izany ary mandatsaka izany ao am-ponao, ary engane mba hitahiry anao Jesosy Kristy mandra-piaviny eny amin'ny raha hoany lanitra. Pasteur Christian RANAIVONIRINA no niaraka taminao tamin'ity androany ity, mametraka indray ny veloma mandram-piona, ary ity fandarana ity dia mbola hitohy amin'ny manaraka. Fiatanan'ny Tompo eo aminao sy ny ankolanao. Veloma tompoko.